Hiatrika fitsarana ady heloka bevava tsotra ao amin'ny rahampitso ao amin'ny lapan'ny fitsarana ambaratonga voalohany any Antsohihy ilay lehilahy teratany Karàna antsoina hoe Vady izay voarohirohy eo Namono ny vadiny ny raika amin'ny telopolo ny volana Desambra 2024 no nitranga izay famonoana izay raha vao fito volana monja moa nahavitan'ny mariazin'izy roa ireto ao arahantsika ty sarty. Tantara-pitiavana ny afara tamin'ny romoromo ny hitarika fahafatesana no nitranga teo amin'ny Vady sy ilay tovovavy nakariny Vady. Amin'izao fotoana izao temboka ifandroritana ao anatin'ny antotan-taratasy ny momba ny tatitra nataon'ireo dokotera nanao ny fizahanan-drazana. Andany ny dokotera nanao ny fizahana voalohany izay nilaza fa famonoana no nahafaty an'ilay vehivavy vadiny Vady. Ankilan'ireo dokotera nanao ny contre expertise izay nilaza fa tsy nahitana soritra na indisy ahafahana manamarina ny famonoana ny vatan'ilay vehivavy sy ny toerana nahitana ny vata mangatsikany. Araka ny tatitr'ireo dokotera nanao ny famerenana ny fizahana dia hita fototra ny fisiany ny vonoan'olona. Hatramin'ny androany atoandro, iray andro melohan'ny fitsarana dia mbola miriri manao ny asany andavanandro Vady ilay voapanga. Raha ny voalazan'ny lalàna manakery dia tokony ho efa namoahana didy fampakana azy na ordonnance de prise de corps amerenana azy any am-ponja 27 ora melohan'ny andro natanterahana ny fitsarana ny tenany. Nanamafy ihany koa ny loharanom-baovao azo antoka iray avy eo anivon'ny polisy ao Antsohihy fa tsy mbola naharay ny didy an-taratasy mifandraika amin'izany ny avy amin'ny fitsarana any Mahajanga. Mandritra izany rehetra izany nandray fepetra hanamafisana ny fiambenan'ny lapan'ny fitsarana ny manam-pahefana any Antsohihy.